Miarabatsika iaby. Efa io ambony io moa ny lohateny ny zavatra ho resahana eto afatra mivantana ho anareo pastera rehetra gasy zay mpitondra fiangonana. Pastera zay mpitondra fiangonana mpanangona fahafolo-karena zany no tiako ho tsinjriana eto, ankoatry ny fahafolo-karena fa ny fitadiavam-bola rehetrarehetra zay atao ao am-piangonana. Zay zany tiako ho afarina eto. Alohan'ny hidirako amizay de eto aho de tsy manome tsiny velively ho an'ireo mpivavaka am'ireny fiangonana ireny satria manko efa tratry ny lavage de cerveau izy reny, efa tsy malalana, tsy misy avaratra intsony reny mpivavaka ao anatin'ireny fiangonana ireny satria inona ny antony? Rehefa ianao miady loatra anatin'ny fahantrana, miady loatra anatin'ny fiainana de malemy hatramin'ny fotom-pisainana. Dia rehefa malemy ny fotom-pisainanao rehefa reraka ny sainanao miady amin'ny fiainana fijaliana andavanandro dia moramora kokoa ny handemena anazy sy imanipulena anazy io saina io rehefa reraky ny fiainananao. Fa ianao raha nanana fiainana milamina, ara-dalàna, na tsy ho mpanan-karena aza fa rehefa hoe tsy zavatra iasana loabe, tsisy fiainana iadina, matanjaka io sainanao afaka mandinika tsara ny zavatra mety sy tsy mety, afaka mandinika tsara ny zavatra rariny sy tsy rariny. Fa rehefa reraka io saina io de mora ny manipulen'olona anao, mora ny handemen'olona ny sainanao, mora ny anaovan'olona lavage de cerveau aminao zay tiany anaovana anao. Ka zay tsy de hanomezako tsiny loatra ireo mpivavaka am'ireo fiangonana mpanangona fahafolo-karena reo satria ianao mamoa anazy ndray mampifo anazy hoe dinio ty zavatra ty, mety veo sa tsy mety, ara-dalàna ve tsy ara-dalàna, araky ny teny soratra masina ve io sa tsy araky ny teny soratra masina, mifanaraka amy sitrapon'Andriamanitra ve sa tsy mifanaraka. Enao mamoa anazy ndray no riatariatany amizay satria efa malemy ny saina, efa tsy tompony tena ntsony fa efa lay lavage cerveau-n'ireo pastera reo no manjaka ao andony de nahatodikinao aza reo sarotra ny itodiany. Ka eto zay mahatonga ana hoe mitodika aminareo pastera gasy rehetra zay mitondra fiangonana mpanangona fahafolo-karena reo. Ajanony re tompoka ny fanaraotana ny malagasy, ajanony ny fangarona karena ankolaka amin'ny vahoaka malagasy, ajanony ny fanaraotana ny saina malemin'ny gasy zay fa reraka mieritreritra ny fijaliana isan'andro, miaina anatin'ny fijaliana isan'andro iangavinanareo pastera mba hatahotra an'izay Andriamanitra zay teneninareo sy torinareo io mba hanajanona izany. Fa aza raotana lay gasy kely majinika zay efa miaina milomano ao anatin'ny fahoriana sy fijaliana. Ny atao hoe kristianina dia amiko ny atao hoe kristianina, rehefa ianao nifidy ho kristianina dia mila manaraka ny fiainana zay nataon'ny Kristy, zay ny maha kristianina anao. Zay fiainana Kristy zany no tokony ho hita eny aminao, indrindrandrindra ianareo pastera zay mpitarika mpiandrondry ohatrany azo lazaina hoe solon-tenan'ny Kristy ety ambony tany. Ka tokony ny fiainan'ny Kristy no tokony ho hita taratra eny aminareo voalohany. Hidratsika miresaka amy baiboly, gentilisa zao hoe tsy mpivavaka zao eto fa za koa mahay baiboly, haiko koa ny toko sy andininy mety ho adiniko, ny anarana teneniko mety ho diso fa haiko tsara koa ny baiboly na tsy mpivavaka aza za. Naniraka Andriamanitra hoe mandehana amin'ny firenena rehetra mitory ny filazantsara, zay volazo amy baiboly ao. Fa tsy niteny mihitsy ny Andriamanitra hoe na Jesosy hoe mandehana amin'ny firenena rehetra de ahorony ny fahafolo-karena rehetra any firenena. Tsy niteny an'izany mihitsy ny ao amy baiboly fa mandehana amin'ny firenena rehetra torio ny filazantsara.
zay voasoratra amy baiboly fa tsy niteny mihitsy hoe mandehana firenena rehetra de aorony ny vola sy ny fahafolo-karena ny olona vahoaka rehetra na firenena. Zay zao de fa tsy mifanaraka amy baiboly zany le zavatra ataonareo mangoro-karena mangorona fahafolo-karena an'olona zay fa diranovana famahantra. Ka tokony zay fiaina zay niteneniny baiboly no tokony ho taterainareo pastera fa ianareo pastera mantsy sy zay rehefa vita lavage cerveau nareo mpanaradianareo ao de rehefa tenenina aminareo la toko sy andinina ao baiboly sy le voalaza baiboly de lazainareo fa hoe tsy arabaky tena ohatran'izany le izy. Rehefa tsy mety aminareo le izy de tsy arabaky teny fa lefa mety aminareo le izy de arabaky teny. Amy fahafolo-karenao zany nareo de taterahinareo le izy hoe arabaky taterahin arabaky teny fahafolo-karena de iny teneninareo le mpivavaka hitondra ny fahafolo-karenany any aminareo. Fa rehefa amy fotoana inona ny ao amy baiboly zany no tsy arabaky teny hoe tsy zany tiany baiboly teneny tsy arabaky teny zany no entina handemena sain'olona fa maninona amle fahafolo-karena atao arabaky teny. Fa manina koa manina tsy tenenina hoe tiany baiboly tenenina amin'ny fahafolo-karena io de lay fahafolo-karena amy fonao entinao amy Jesosy manina tsy ohatran'izany fa amy zavatra hafa nareo hainareo mamadibadika an'io teny soratra masina io fa misy zavatra ilanareo atao arabaky teny zany de fa fanadalana olona fisolokina olona amy baiboly no entina hanaovana izany. Jesosy tamy fotoana naha Jesosy anazy tany amy tantara taloha tany fa tegna moa tsy nahita an'izany fa tantara araka amy baiboly. Indray mandeha fotsiny angamba nahitako tao amy baiboly Jesosy nitaingina apondra tamin'ny andro firavoreo hoe sapakazo sa inona nitaingina apondra namakivaky ny tanàna. Rahatsika malalaka taloha tsy nisy 4x4 tsy nisy tôbila fa ny 4x4 n'olona taloha sovaly rameva ny camion ohatran'izay azo adika ohatran'izany tam'izany fotoana zany fa efa nisy daholo zany fa naninona Jesosy nandritra na Jesosy anazy tamy tantara toa nandeha tombotra foana nitory filazantsara na tendrombohitra nandeha indray mandeha foana mba nandeha ohatran'le nandeha tôbila zany izy tamin'ny ampondra fa maninona nareo pastera amizao no mila manana 4x4 manana 4x4 daholy manana tôbila liksa daholy fa maninona tsy taterana lay hoe fiainan'ny Kristy nandeha tongotra fa nareo mila manana 4x4 mila manana villa amin'ny alalan'ny fahafolo-karena de lay mpivavaka aminareo fa diranovana na hoanina tsy misy rehefa marary ny mpivavaka aminareo de mino manasitrana Jesosy anamaitrahana tanana manana finoana fa sitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy zao fa rehefa ny zanaka anareo marary na ny olona akaiky anareo de ny mpivavaka manao cotisation hitondrana azy amin'ny hôpitaly na niditra hôpitaly vidanina fanafodiny zanakareo zany ve tsy fanadalana olona fa raha le mpivavaka ao no misy marary de vavaka maitrahana tanana mahafaka anazy fa tsy mila fanafody tsy mila mandeha amy dokotera misy mihitsy aza pastera amy tena tsy mila mandeha dokotera zany fa Jesosy manasisina ohatra'izao ny zanakareo nefa anaovan'ny mpivavaka cotisation rehefa marary any amin'ny hôpitaly anaterina samy mandray andrara daholo reto favoany lavage de cerveau reto fa malemy saina reto mitondra sakafo ana marary vadin'ny pastera sa mitondra zao daholo fa ny zanakanao zay mivavaka amizareo petra tanana fa tsy mila ninina zany ve tsy takatsy ny saitsika malagasy hoe normal ve zany zavatra zany mba tsy takatsy ny saitsika na de hoe tratsy ny lavage de cerveau zany ve de fa hoe maty saina mihitsy ve tsy mahatakatsy hoe normal ve zany zavatra zany mampalahelo tena mampalahelo ary averiko foana lay tenin'Andriamanitra tenin'ny baiboly ao hoe hisy ny mpaminany sandoka hisy ny olona hiteny amin'ny anara hoentina mitana olona fitako olona zany mialatsiny ny teny amizao anisan'izany ianareo satria tsy mifanaraka amin'ny fiainan'ny Kristy zay nisy ny ainany ny zavatra atao rehefa ianao zany anao pastera de mivonona
tokony ho zay no izy ny fiainan'ny Kristy mihitsy zay maha kristianina no tokony ho lesonanao sy atoronao any ianao pastera no tokony manome lesona voalohany hoe zao ny fiainan'ny Kristy. Zany hoe ianao pitarika bana zany no tokony tsy olina amy resaka arabola sy arena voalohany fa torianareo le mpivavaka hoe tany fandalovana ty tsy lana ny arena ty fa anan-danitra. Anao nefa mila 4-4 mila miaina be hibo amy fiainana lavrary tsara. Fa manina anao pastera tsy mba miandro ohatrany reto mpivavaka reto hoe anan-danitra koa mila sambatra. Fa etia tany anao de fa mila 4-4 amin'inona amy fiainana tsara. Bahoaka ajanona amizay re tompoko ty famitana vahoaka malagasy ty amty resaka fivavahana ty. Zaho akory tsy miteny mihitsy hoe ratsy ny mivavaka. Non, zaho mpivavaka, zaho mihinan'Andriamanitra. Fa lay fomba hoentina hitondrana an'ilay fivavahana tsy gagasy mihitsy nareo pasterareo mamitaka an'Andriamanitra voalohany. Nareo pasterareo no mpamitaka an'Andriamanitra voalohany ary raha misy zany afobe zany de nareo pasterareo no any amin'ny afobe voalohany. Satria mifanohitra amin'ny zavatra tenenin'ny Baiboly foana zany ny fihetsika ataonareo. Ny fampianarana ataonareo ampino ampivavako aminareo de mifanohitra amin'ny lazain'ny Baiboly foana. Ka ito ny tenenako aminareo ajanony famitana ny vahoaka malagasy amy resaka fivavahana. Ajanony ny fangorona karena ankolaka amy vahoaka malagasy. Fa reo vahoaka malagasy zay fa mivavaky reo aza rarotina amy fahalemetsainy no ny faharerana amy fahantrana. Fa raha tena hoe hivavaka marina hoe tena hoe fivavahana marina foano io fafolo-karena io. Foano io fafolo-karena io de availao le mpivavaka hivavaka hanome zay foiny toy ny rakitra rehetra fatao isan'andro tsy ferana koa na tsy misy nao Baiboly eo zay tsy mitondra rakitra isaky lady tsy mahazo mifanjakany lanitra mba aseho iay eto antsoko sy andininy misy an'izany. Fa ny Andriamanitra ny tena Andriamanitra sy Jesosy de ny fonao ny tena ilany. Ary nanome ohatra izy amy Baiboly nisy mpanan-karena iray nanolotra inona izay de ilay mahantra tsy nana zavatra tolotra fa inona nakasitrahan'Andriamanitra zany ve tsy hoainareo pastera reo. Dikan'izay Andriamanitra tsy lina mivola zany mihitsy na arena zany mihitsy fa ny fonao no ilain'Andriamanitra hoe mino azy mivavaka aminy zay no ilan'Andriamanitra zay. Fa tsy mila na de kely aza. Ry Mosesy, ry Moïse, reo mpanompon'Andriamanitra taloha reo de nampamboly daholo ny akamaroandreo mpiompy namokatra. Nateo azy amy finoanan'Andriamanitra nanana an'izany reo vokatra fambolena fiompiana be da be. Fa inona ny sakony aminareo pastera gasy reo ndana miasa, ndana mamboly, ndana mitady vola isaky ny lahady sakafo ny fiangonana ivavahana. Fa tsy nareo andeha antehitsy amy fafolo-karenany mpinotsia hanatsa mpinso lelaka hanatsa zavatra any aminareo ho velom-potsiny ao nareo. Ao koa zay tsy miasa hoy Andriamanitra tsy hinana vovoy ny Baiboly. Haiko tsara hoe Baiboly io fa zatra ampianarina zany fa toko sy andininy fotsiny zay tenin'Andriamanitra zay natao any rehetra fa tsy nanavaka mihitsy izy hoe ho anareo zay mpitoro ny teny koa tsy mila miasa nareo fa mitorianareo no mila mamelona anareo sy mame vola anareo. Tsisy an'izany ao amy Baiboly eo fa aza dalaina le olona. Ndana miasa, ndana mamboly. Isaky ny lahady sakafo ny fiangonana samy miara mivavaka daholo mitondra zay rakitra foipony zay takatry ny fari-piainany ny olona. Isaky ny lahady foany io fafolo-karena io fangorona karena ny ankolaky io fisolokina ankolaky io foany io. Ataovy tsy arabaky teny koa araky ny teneninareo zay teny soratra maty teny misy soratra maty eo zao ne vola tsy arabaky tena ohatran'izany fa zao nytindry ataovy ohatran'izany koa le fafolo-karena tsy vola arabaky teny le fafolo-karena fa zao ny tian'Andriamanitra atao koa lay fonao
ny arenao aminao na de ampafoliny aza efa zava-dehibe amin'Andriamanitra rehefa tsy foinao manolotra an'izany aza tokony zay koa naovanareo le folika reny fa tsy ataonareo arabaky tena fa folika reny de vola zany le fa folika harenanao any zany alefaso aty n'importe quoi tena hoe resaky arnaque moderne ary tena fametana tsotra zao ka eto faranako ndresako hoe na de haiko aza fa tsy mety tonga saina nareo mpivavaka am'ireny fiangonana reny de adido mety hisy teny aza nareo zany mantsy mety hoe devoly ndray mampiteny anazy io ampiasany devoly zany langaziny reny voany lavage cerveau anatin'ny fiangonana ampiasany devoly de miteniteny foana mbola tianao Andriamanitra n'importe quoi au contraire mety Andriamanitra maniraka anahy hoe ataony fitaovana za hamoany sainareo hoe fisolokina amin'ny anaran'Andriamanitra io ataon'ireo pastera mpanangona harenareo mety zaho aza ny rahan'Andriamanitra hamoany sainareo fa tsy zaho koa ro andeha teneninareo hoe devoly maniraka anazy io hampiteny miteniteny io tsy fantany zay tombo tsy fantany zay tany fa n'importe quoi haiko ny baiboly matoa zao mitanisan'ireo tantara rehetrarehetra anatin'ny baiboly eo reo fa nareo any fa voany lavage de cerveau tsy mahay atsimo sy avaratra tsony ka tsy kivy aho eto mety ho irak'Andriamanitra tokoa zao hamoany sainareo hoe mieritsereta mandiniha amy zavatra ny resako rehetra teo zay mifanaraka amy baiboly aby ve reo raha zavatra ataon'ny pastera zay mitaraka anareo reo mitondra fiangonanareo fa tsy zaho ndray no andeha asiny tompo mamela azy ohatran'iny n'importe quoi zay zany ny afatsy fa faranako zany ny resako anjaratsika madinidinika an'izay fa raha ny fitondram-panjakana moa no antenainao hoe hijery manokana momban'io fisolokiana ankolaka fangorona karena ankolaka io de tsy ahita mihitsy tsika raha ny fitondrana sy fitondram-panjakana satria reo aza ao amin'io resaky fivavahana io mialokaloka amy zavatra ratsy ataondreo ny halatsy ataondreo sy ny fanodikodinina harem-pirenena ny kolikoly ataondreo de mialokaloka amin'ny fivavahana eo aby reo ka laha ohatrany fanjakana tsy ho antenainao mihitsy ny fitondrana tsy ho antenainao mihitsy hoe hijery manokana momban'io zavatra io fa de fa tena tsy anisany mampahantra firenena io zavatra io ary tsy adalany Rwanda zany balaenreo resaka fiangonana mpangorokarena ankolaka reo mpamitakolona reo taon'ny firenena jereo ny fiovany Rwanda amizao karaha ny fitondram-panjakana sy ny fitondrana no antenaitsika de tsy hisy mihitsy za fa mifatongavatsika sainatsika majinika miaina anatin'ny fijaliana ro tokony ho izy fa araky teneniko hoe reo aza mialokaloka anatin'ny fivavahany koa amin'inan'le zavatra ratsy atao ohatran'izay le izy ka bon zay mandray na ola ray roa aza mifoa de fa zava-dehibe zany fa avelao ao le hanatena fiainana mamainan-danitra fa mihina fatiny izy ambony tany eto avelao izy hamelona le pastera meabekiby foana mikatokatory misolo tobila afaky telo volana ndray de misolo tobila ndray fitahina ninona tsy fitahina fa fisolokina aza mba mahasimbaina le fitahina voatenin'Andriamanitra fisolokina fanambakana zay no izy ny mpiara-bavaka aminao mpanaradianao mitsongo vahoamana aby ny hanina androany tadavina androany de anao miadana amin'ny katokatotra sy ny vilabe sy ny sakafo hoany pitoloha de fitahina zany aminao ho anareo pastera zay teneniko zay tsy fitahina zany fisolokina ka zay samia tsika mieritreritra fa zay zany gn'anakay ary farany atreto resako momba resaky fivavahana fa natonga nany resaky fivavahana de lay zavatra nataon'le pasteraria atao amy colgium ka zay zany hamaranako tsy resaka momba fivavahana tsony za manomboana fa averiko foana raha vo resaka baiboly zany haiko tsara zany fa tokony tsy andinina no tsy tadidiko fa ny zavatra voasoratsy ny eo haiko daholy mankasitraka atsika iaby